Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Androany moa izany dia voatonina izany no tendrena hitondry ny toriteny androany alahady, dia tena mpanetry tena lehibe mihitsy satria ny zavatra atao ohatran'ny hoe mibetsaka fa tena Andriamanitra mahay mandama amin'ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra mahay mijery ny toe-ponao hoe ianao ve le angetaeta, ianao ve le raha irahako ianao dia anao, sa nenahy aloha ny prioritaire, izay vao nenahy. Question mipetraka amintsika rehetrarehetra izay, ary atao isainantsika rehetrarehetra ndao tsika hivavaka lohany hanomboantsika ny toriteny. Andriamanitra misotranao izahay, misotranao satria nataonao tafafory teto indray. Eny Andriamanitra, izaho no voatondro ary ampanetretena no anaovako eny aminao, anao eny satria Jesosy izay rehetra ombanao dia ombanao mandrakizay, izay rehetra tahinao dia voatà mandrakizay, izay rehetra eo am-pelantananao dia tsisy arombaka mandrakizay. Ny eo anilanao no mahatsara anay Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy ianao no nanome ny teny, ary ianao koa no ampiteny ny vavako, fa ny anao masina nameno ary malalo, aza velanao isy zavatra hafa hiditra aka ny toeranao, fa ianao rery ihany. Dia mitenena indray Jesosy fa vonin'izay ny ainonao, tsy ainonao fotsiny fa ny ankatoanao, anao pratika izay lazainao. Mboary ny toe-ponay, aok'izay anaika ny fananaranao rehetra. Voninahitra ho anao rery ihany, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana mivavakay. Alleluia, amen. Eny ary ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny fampianarana androany dia araka izay hitantsika ao amin'ny fitoamanina toko fitoamanina fahatelo ka ny andininy fa 4:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mandifotra ny lohako ny rano, ka dia hoy izao maty aho ity, ka hoy izao maty aho ity. Indraindray raha havana dia ohatran'izany mihitsy ny fandehan-javatra. Raha teo amin'ny Jeremia manokana zao, Jeremia nanoratra ny boky fitoamanina, dia tena zavatra maro mihitsy ny nanjoana azy, na voateny am-boalohan'ny andiny voalohany fotsiny ary dia ozy izy izao ilay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsoran-kazo fahatezerana, izao no notariany sy nampandehaniny ho amin'ny maizina fa tsy ho amin'ny mazava, izao ihany no asiany tanany mandritry ny andro mandrakariva. I Jeremia dia tena ohatrany hoe fanesinesy tamin'ny fizahan-toetra maro isan-karazany. Nigadrako ozy izy Jeremia, maro sy mavesatra ny gadrako, ary na dia mitaraina sy minananana zao dia tapena ny fivavahako. Ataony fahavalony reare izy, hirahira izy, akorain'ny hafa izy zany. Noroainao tsy hahita fiadanana ny fanaiko, ka efa adiniko ny tsara, zany hoe efa tena ohatrany hoe takona tanteraka Andriamanitra, ohatrany hoe fa aiza ihany ianao Andriamanitra, lasa manontany mihitsy fa misy marina ve ianao e? Levinao ozy izy ny faharetana sy ny fanantenana ny Jehova, tsy nanantena ny Jehova tsony izy. Ny fahoriany ny tena nangeja ny fiainany. Lasa mahita n'izany vocabulaire zany izy hoe ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy ozy izy no lasa niseho betsaka teo aminy. Lasa misy ny fitandrehany, lasa misy ny fahoriana, lasa misy ny alahelo.
nanao raona ny vavaka izay nataony zany na miferitreretany ny Jeremia kanefa tao anatin'izany zavatra izany dia misy an'ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny fotoamanina ihany toko 7:22 hoe ny famindrapon'ny Jehovah no tsy nahalanyritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany na teo ary izany rehetrarehetra izany dia fantatry Jeremia fa mamindra fo i Jehovah io fa tsy hanary mandrakizay ny tompo izy. Aoka izany ataontsika ho fiainana mihitsy indray rahavana dia mety tena hoe tsy azontsika isainana akory hoe ny zavatra anankiray izay miseho amin'ny fiainantsika fa izay tsy hanary mandrakizay ny tompo, tsy hanary mandrakizay ny tompo fa Andriamanitra be famindrapo izy. Io Andriamanitra io dia tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay, tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay, ary marina amin'ny teniny izy. Ny exemple izay omeko anareo dia zavatra ohatrany hoe tsy miainana zavatra miainana fa tsy hainy miatrika anazy, tsy hainy miatrika an'le zavatra niseho indraindray. Tao anatin'ny tamin'ny herintaona moa izany dia nisy ohatrany hoe nisy zavatra nandalo karazany mifampitsimbadika daholo ny fiainana tato tokantranoko raha ny any no alaiko ohatra mifampitsimbadika tena izany na ny mpivady mifankaty lasa mifandramatra, ny zanaka lasa tsy nankatoray aman-dreny, ny zanaka lasa tsy tia fianarana fa tena marina ny tenin'Andriamanitra tsy hanary mandrakizay izy, tsy hanary mandrakizay izy. Eny tamin'ity taona ity dia nanomboka miverina tamin'ny laoniny voalohan'ny taona dia efa nisy vavaka izay nataontsika, lista izay nataontsika hoe reto ny sujet de prière izay angatahako mafy amin'Andriamanitra entiko ambavaka ary nisy partenaire tsirairay avy tsika ireo, nisy partenaire tsirairay avy ka ny vavaka marina dia mahery indrindra, fivavaka marina dia mahery indrindra. Misy tena nisy ny évolution tao amin'ny tokantranoko ary tsy vitan'ny évolution raha nangatambavaka hoe ataovy Jesosy ataovy amin'ilay lalanay misy fanahan'olona ho voavonjy na nisy ary izany hoe ny fitiavana lasa fifandirana tato an-trano rehefa nangataka hoe ataovy amin'ilay lalanay no hisy olona voavonjy ary teo anivon'ny fiangonana koa dia ohatrany hoe lasa misy zavatra tsy marina hitanao ary rehefa mahita n'iny tsy marina iny ianao dia eo ianao no te hitondra fahamarinana tsy amin'ny hery nefa na amin'ny tanjaka orery ihany fa mifanahiko izy Andriamanitra dia tena izany mihitsy. Misy fikambanana izay teo amin'ny fiangonanay, fikambanana lehilahy dia rehefa tao anatin'ny fikambanana io dia resaka fitadiavam-bola foana mahatonga ny rahalahy izany ny anadahy miembotra dia io vadiko io nahita n'izany hoe izao no mahatonga an'le ato amin'ny fikambanana tsy mandroso dia rehefa hitany ary dia niezaka izy dia izany no niteny anazy hoe tambavaka tonga dia apetrao amin'ny tompo fa omeny tompo anao moyen rehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy rahavana na mbola tamin'ny faraparan'ny taona ary izay zavatra izay satria izy mpitahambola na mbola tamin'ny faraparan'ny taona ary izay zavatra izay tany nefa nangetaheta izy hoe te hitondra te hanazava hevitra mba hampijoroan'ilay fikambanana tsara dia tamin'ity volana février 2023 ty izay vao tanteraka ilay izy, izay vao nitanterahan'Andriamanitra ilay izy satria izay mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra. Rehefa nitantara tamiko moa izy dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra satria
le resabola tsy nataony sakana ary ny fijoroan'ny pasteur zay hoe tsy eo pasteur amin'ny fivoriana io ary amin'ny fivoriana mihitsy ny tokony tsy eo pasteur fa teo pasteur satria fahalalanay zany ohatrany hoe atao raha mahita ny pasteur dia matikena masona ohatr'izany fa zaho izy dia tena nahateny hatramin'ny farany raha fahamarinana no torian'ny pasteur amin'ny fampianarana anay tsy vita amin'izany fahamarinana ny teny toriana taminay sy ny hoe fitomana olona iverinao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ho amin'ny famonjena dia voateny kosa izy ny teny hoe teo pasteur tsy ny teny hoe raha tsy manao an'izao volo zao ianao dia tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra ka aoka tsy ny vola tsy ny zavatra maro isan-karazany mandalo amin'ny fiainanao ny mahatonga anao hiala amin'Andriamanitra aoka tsy izany mihitsy ninona karazana sedra mandalo eo amin'ny fiainana zany teo zao tamin'ny voalohany tsy nay niatrika le vatoko satria tellement izy dia hitondra zavatra fanamarinana dia lasa ohatrany hoe misendondootra maika ny tondra vahaolana kanefa amin'ny fotoanan'Andriamanitra tena hafa ihany dia tahaka an'izany koa ny Jeremia nafiry endrika olana teo amin'ny fiainana zay nefa nilazany mihitsy hoe maty aho ty dia teo mihitsy Andriamanitra manana ny fotoana ary vavan'i Jeremia ny teny hoe tsy hanary mandrakizay Andriamanitra ary ozy izy eo amin'ny 17:15 hoe nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsoko anao ka dia hoy ianao aza matahotra rehefa io mo io aza matahotra no mipetraka tsara oponao dia tena mipetraka ilay fiadanana Jeremia teo aloha efa niteny mihitsy hoe tsy nahita fiadanana ozy izy mifanahako fefa adiniko ny tsara raha vao io fiadanana io tsy ao amin'ny olombelona anankiray dia tena misafotofoto io fiainana io ny fiadanana dia marika fa ao Andriamanitra ao Jesosy ilay andriny ny fiadanana dia aoka toko tahaka ny Jeremia hoe tsy hanary mandrakizay ny tompo misy an'le tenin'Andriamanitra koa amin'ny Isaia 43:2 hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ao ary raha mitany ono ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sadiako dia olona no omeko solonao ary firenena ny solon'ny ainao malala eo mason'Andriamanitra tsika ny zavatra tian'Andriamanitra fotsiny dia tsika azaka ahiatrika amin'izay zava-misy mety tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika mety problème amin'ny fahitantsika anazy mety loza mety hiantso mintsika tahaka ny Jeremia hoe maty aho ity fa tsy izany manana ny valeurany eo manana ny valeurantsika eo amin'ny atrehan'Andriamanitra ka izy mihitsy no tonga hamonjy atsika tsy hanary mandrakizay Andriamanitra aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ao efa niantso ny anaranao ao ay ianao an'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia minora havana minofa tsy miova Andriamanitsika io tsy miova mihitsy izy zay efa nataony tamin'ny andron'ny Jeremia dia mbola hainy koa ataony aminao mety indraindray tsy azo tsara ny manatanteraka an'le teny fikasan'Andriamanitra indraindray tsy azo tsara fa minofa tsy maintsy izy ihany no higide anao amin'ny zavatra rehetra izy ihany na izy migide izy na mandefa olona izy mahita moyen
analana anao amin'io zavatra mety itenenanao io hoe maty aho ity. Mahita moyen foana Andriamanitra amonjenanao idirana eo amin'ny fiainanao. Matoki raha havana fa tsy hanary mandrakizay Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Andriamanitra sotranao zay satria mbola nomeno fotoana ihany nanadiady nahafantatra indray ny teninao. Eny Jesosy sotranao satria hery lehibe na lalàna an'izany teninao izany hoe aza matahotra tsy hanary mandrakizay Andriamanitra. Mbola miantra ihany ianao mandraka ankehitriny. Tsy miova ny herinao, tsy miova ny famondraponao, tsy miova ny fitiavanao anay Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy mankasitraka. Tena mideranao mankalazanao amin'ny fonay rehetra zay. Niza olona manana olana na mila vahaolana amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia hiditra tsehatra eo amin'ny fiainana ianao. Hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Tsy mamela ny olonao irery ianao. Tsy mamela nay hokamboty ianao Andriamanitra. Ianao ilay rainay, ianao ilay mikarakaranay, ianao ilay mitantana anay. Tahaka ny anakandriamaso ianao. Tahaka an'izany ny fijerinao anay. Anakandriamaso sarobidy indrindra eo am-pelatananao zay Andriamanitra. Aza velanao ilazy zay hoe inona moa Zeza. Aza velanao eritreritra an'izany zahay. Fa le mahasarobidy anay no aoka hitoetra ao am-ponay foana Andriamanitra. Fenoany hery ny fanainao masinao zay dia ataovy matakatra ny lavitra indrindra. Aza velanao handeha amin'ny fahitana. Fa ianao Jesosy no mombanay marina tokoa. Dia misandraty ianao ray malala. Misandraty ianao fa miandry anao ny olonao. Eny Jesosy ianao ilay mpanao lalana. Ianao ilay mpamaky ranomasina. Ianao no manao lalana ho anay tsirairay avy. Lalana ivoahanay amin'izay loza rehetra. Iverinay fa manjoanay. Sotra indrindra Jesosy ilay varavarana tsisy mahakatona intsony no sokafanao anay. Ilay varavara-pitahina, ilay varavara-pamonjena, ilay varavarana ho amin'ny fankatoavana sy ho amin'ny fahalalananao. Bebe kokoa. Mba tsy panika izay Jesosy. Expérience vaovao isan'andro. Isaorana ianao ny zavatra rehetra. Isaorana ianao Jesosy. Isaorana ianao ny zavatra rehetra mihitsy. Ankasitraka ray tsy toa dia voninahitra ho anao rery ihany. Misandraty ianao ray malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy any Nazareta. Alleluia. Amen. Dahiny Tompo daholo raha avako.